Salame! Tonga eto amin'ny cuisine break indray tsika dia hikarakara sakafo. Ny zavatra atao androany zavatra tsotsotra izay mety averinareo tsara any an-trano. Zavatra ilayntsika dia fileana omby na fileana henakisoa mety foana izay mety aminareo na koa hoe blanc de poulet mety foana izay tianareo fa karakaraina amin'ny fomba tsotsotra miaraka amin'ny fromage zany izy androany. Ny anaovantsika anazy fisahana tsara ny hena dia fisahana tsara tena atao manifinify izy na ataonao matevitevina kely kokoa dia tsindrinao amin'ny marteau de cuisine zany izy mba ho fisaka kokoa amin'izay koa izy mora endasina. Dia fromage dia le fromage ataontsika fisaka tsara mba ahafahan'ilay izy mitsonka vetivety sy mametsiry kokoa. Dia afaka mampiasa jambon koa nareo aminazy ity afangaronareo anazy fa netiko androany aloha dia fromage ihany. Dia ny zavatra majinijinika ampiarahantsika aminy ranona voasary makirana dia sakamalaho tongolo gasy dia tongolo oignon dia saosy soja tsy nampiasaiko ity fa afaka ampitsika thym na romarin na origan izay tianareo fa nareo ihany moa mahita anazy ihany. Dia ny anaovantsika azy alaina zany ilay salohary alaitsika ilay hena dia atao mahitsy tsara ohatran'izao dia asiana an'ilay fromage eo amboniny matao manify be moa le hena dia le fromage koa ty fromage ty afaka rapenareo fa tsy voatery atao manify ohatr'izao fa rapena. Dia avy eo apitsika an'ilay sasany eo amboniny no rakotra izy efa maserena ilay hena dia avy eo alaina ny sakamalaho tena tsara amin'ity sakamalaho ty rapena. Raha tsy dia tia masika loatra ianao dia tsy atao be dia be ohatran'izao ataoko izao fa ataovy kelikely. Vita izay dia ilay tongolo gasy dia atao eo amboniny ihany ohatran'ilay sakamalaho. Ohatr'izao izy tena tonga dia rehefa endasintsika rehefa avy eo tena tonga dia miditra tsara mihitsy ny tsirony fa izy aloha rapena ny tena mety averiko ihany hoe rapena izy ny tena mety. Dia ohatr'izay ihany koa ny tongolo. Dia avadika ao ambadika indray dia toy izay ilay izy dia vita aloha zany iny nasitsika an'ilay tongolo gasy sakamalaho izy teo dia alaina indray ilay saosy soja dia somary asitsika saosy soja kely izy alohany anendasana azy tonga dia endasintsika amin'izao izy dia avadika kely ny ao ambadika asiana saosy soja dia rehefa mafana menaka dia arotsaka. Tsy mila mamay be menaka tsika fa antonony tsara dia efa mety.
izy ity zany karazana ohatrany hoe cordon bleu reny ihany fa tsy mpanetsika le izy fa tonga dia endasina amin'izao dia rehefa vita endy io dia ampidiritsika lafaoro kely ilay izy efa vita endy iny ampitsonika ilay fromage ambony zany. Mandritra an'izay aloha hanomana an'ilay vilia ampidirantsika anazy ao anaty lafaoro. Dia nalako zany le izy efa masaka tato amin'ny lapoaly dia ho ampidirintsika lafaoro amin'izay. Le anampidirana azy lafaoro ilay fromage ihany anatsonika ilay fromage tsika. Tsy ela be ty fa vetivety kely. Dia asiantsika citron kely amin'ny tsiro kokoa an'ilay fromage rehefa avy eo dia miditra eo amin'ny 10 minitra eo ty na 10 minitra koa mety arakarak'ilay fromage zany hoe vetivety dia mitsonika ve fa le ampitsonika ilay fromage fotsiny ampidirantsika azy ao anaty lafaoro. Dia vita le izy nalantsika tao anaty lafaoro dia toy izao sy toy izao ny hafarany tena matsiro tena matavitavy kely izy ity mbola hohanina amin'ny saosy tartare ihany koa izy ka ohatra ka hoe tianao na saosy vinaigrette tsotra izay mety aminareo afaka hohaninao amin'ny frity afaka hohaninao amin'ny vary dia mazotoa mamerina ny trano fa zavatra tena mora tsy mila hoe fikarakarana be fa mora kely nanao an'ity filet au fromage ty dia ianao no mahita hoe tianao ampiana inona fa dia karakarao fa tsara foana ny sakafo matsiro ohatran'izao. Dia manasantsika rehetrarehetra tonga any amin'ny Cheva Ambodimita tany malalaka izay ho an'izay te hanandrana sakafo ataonay dia mametraka ny mandrapitafa amintsika eto amin'ny Cuisine Break ihany koa amin'ny manaraka indray sakafo hafa no atolotra ho anareo.